Bonsoir daholo tsika rehetra ao. Fahasoavan'ny tompony ho antsika rehetra, ho an'ny ankohonantsika, ho an'ny tokantranontsika, ho an'ny asa aman-draharahantsika sy masahana ny fiainantsika. Tompo hiaro sy tantanantsika mandrakariva. Irositra antsika amin'ny lesona amin'ity hariva ity, mbola ao anatin'ilay fandrefesana ny tempolontsika izany, dia andrefy ilay tempolontsika hoe ao anatin'izay refy izay ve tsika ary sa tsy ao anatin'ilay refy. Izany hoe ny zavatra efa hitantsika izany dia efa hitantsika tany amin'ny tomboka se izy io, fa fitiantsika izy aty amin'ny fandrefesana ny tempoly. Raha ohatra misy olona izany te hoe raha misy amintsika te handinika lalina mikasika an'izy io dia miverina makany amin'ny tomboka se izy, efa mamita antsika izany hoe inona moa ny zavatra refesintsika izany, tsy hoe teny inona fotsiny ilay izy fa tsy maintsy miteny, tsy maintsy jerena hoe inona ilay zavatra refesintsika. Anomboka ary tsika dia hivavaka. Hiaraka hivavaka isika. Tompo Ray Masino, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zaray. Hatramin'izao ka ho mandraka izay. Mangataka aminao zaray io. Eny, raha mbola anao indray izay sy hianatra ny teninao Andriamanitra iray, dia mangataka hatrany izay ny fiasan'ny fanahinao. Hiasa aminay tsirairay avy amin'ny fahafenoana. Hampianatra anay sy hanolontsaina anay amin'ny teninao. Dia mio fahendreny izay iray, mio fahalalana izay. Ary indrindra masiny izao ny amin'ny teninao iray, fa ny teninao ny fahamarinana. Dia sy raha atao am-ponina ny teninao iray ireo tao an-tsainay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ka ny fanahinao mampahiry anay, hananatra anay, hanolontsaina anay, hamenay fahendrena anay sy fahalalana, ary hitantananay ho amin'ny marina rehetra. Mifono aminao ihany koa izay ny amin'izay mety tsy famendrena, mety fahotana vitanay. Na mety zavatra nalatsaka anay tamin'ny fotoana izay nisarahanay. Mamindrafo aminay iray mamelana iloka irenao. Laokan'i Jesosy ilay ranao soa, dia manaisitra ny fahotana izao tontolo izao no angatahanay. Hanadio sy hanasanay ka hanafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Diovy amin'ny ranao izay Jesosy ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Ary mbola petraka eo am-pelantananao hatrany ny fahasalamana tsirairay avy. Aoka Jesosy io, dia dia kapaka taminao ny hanasitrananao ireo izay marary ny tokantrano, ireo izay fanoentinay mbavaka dia tonatrenao, ka ninona aretina mahazo anay Kristy. Dia aoka ny dia kapaka taminao hanasitrananao anay dia ho sitrana izahay. Ka izay aretina mahazo antsika io dia sitrana anay izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny dia kapaka taminy. Dia raina mandraka izay ny anaranao ray, kalazay ny anaranao anay. Dia aoka Andriamanitra ianao mery sy tanjaka ary fahasalamanao anay ny amin'ny herinao sy ny fahefanao. Dia mitenena raha io fa voninahitry mpanomponao. Amen. Irositsika. Zavatra ho resahantsika izany dia izao hoe hitantsika izany iny ilay mikasika ilay hoe iza moa ilay tempolo ho refesina izany, dia hoe isika ilay tempolo ho refesina. Ny zavatra hitantsika tamin'ny tempolo tao amin'ny testamenta taloha izany dia hitantsika eo amin'ny tenantsika avokoa. Izany hoe hita teo amin'ny fanekena taloha izany, hita eo amin'ilay fanekena vaovao. Raha teo amin'ny fanekena taloha izy izany, hitanao vantanao hoe ety ivelany. Fa teo amin'ny fanekena vaovao izany izy, latsapaka tanteraka ao anatinao, satria hoe hosoratanao amponintsika ny lalàna ary ho atao ao antsaintsika. Dia hitantsika teo ihany koa mikasika zavatra izay hoe izay zavatra hita teo amin'ny ilay tempolin'Andriamanitra izany, dia hitantsika ihany koa tao anatin'ilay tomboka sy ny fanahy masina, satria ilay tomboka sy ny fanahy masina sy ilay tempolin'ny fanahy masina izany zavatra iray ihany, fa tsy hoe zavatra samihafa izany ireo, zavatra iray ihany ireo. Dia inona ny zavatra hitantsika tao anatin'ilay tomboka sy ny fanahy masina? Hitantsika tao ny mikasika ny resaka hoe fahafolo-karena. Izany fahafolo-karena izany, aiza no entiny izany fahafolo-karena izany? Eo anatin'ny tempolo no entiny izany fahafolo-karena izany. Hoentiny eo amin'ny tranon'Andriamanitra izany fahafolo-karena izany, satria izay no angatan'Andriamanitra. Ankalazantsika an'Andriamanitra isaorantsika satria izy no mpahary antsika. Izany hoe mbola hiresaka koa izany tsika mikasika izay zavatra izay. Efa hitantsika izy io tany amin'ny tomboka sy io, fa hoverenantsika izy io, fofitenitsika izany mikasika anazy io. Hitantsika ihany koa anatin'ilay tempolon'Andriamanitra mikasika ny resaka hoe sabata. Ilay lalàn'Andriamanitra, aiza no misy anazy? Hita teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Izany lalàn'Andriamanitra izany, ary indrindrandrindra ihany koa ny sabata.
Ary hitantsika ihany koa ary izy io tany amin'ny apokalipsy tsy haiko toko 7:20 izy iny raha tsy diso rehefa novahana le tempoly tany an-danitra dia hita tao ilay taberna kely ozy izy misy ny vavolombelon'Andriamanitra. Zany hoe mbola hita tao le vavolombelona zany kina moa le vavolombelona fa lelalàna zany. Ho resahantsika eto ihany koa zany miresaka ihany koa tsika mikasika resaka hoe madio sy ny maloto ihany koa zany famantarana zany. Hitantsika fa eo amin'ny tempoly dia zao hoe tsy azo hitondrana biby madio, tsy azo hitondrana zafady, tsy azo hitondrana biby maloto fa biby madio ihany no azo entiny eo amin'ny tempoly. Hitantsika ihany koa mikasika ny resaka ilay hoe batisa zany. Ny mpisorona dia menina misasa amin'ny tavy fisasana io. Kanefa ny tavy fisasana iny maneho nini? Maneho ilay batisa iny. Dia hitantsika teo amin'ny tombo-kase ihany koa nefa mikasika zavatra izay ary ny fototra amin'izay dia mikasika ilay hoe iza moa ilay Jesosy raisinao zany. Iza ny lalana sy fahamarinana ary fiainana dia Kristy. Le maty araka ny soratra masina, levina araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina. Famantarana nomeny Kristy hoe tahaka ny toeran'ny Jona atelon'andro sy atelon'alina tao akibon'ny tany dia tahaka izay koa tao akibon'ny hazandrano azafady. Tahaka ny toeran'ny Jona atelon'alina sy atelon'andro tao akibon'ny hazandrano dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao akibon'ny tany. Ireo zavatra hitantsika ireo zany dia famantarana avokoa ireo. Ary zavatra anankiray dia zao miverina foana makany amin'ny fanahy masina zany ilay izy. Miverina foana makany amin'ny fanahy masina. Ao no matomboka ny fanahy masina ilay izy. Hoeto eo amiko ny fahafolo-karena sy ny fanahy. Hoeto eo amiko izy ny fahafolo-karena izy mba hasikanina amin'ny trano firaketako. Atero ahy ireny ho Jehovah satria masina ho ahy ireny. Mana-masina ny sabatako Jehovah. Satria Andriamanitra no mana-masina ihany koa ny sabata io tany amin'ny famoronana. Avao no madio sy ny maloto izy Andriamanitra. Mba ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehovah Andriamanitra reo. Natokako tsy hitan'ny jentilisa ianareo. Dia eo ihany koa ny zavatra hitantsika dia mikasika ilay hoe batisa. Batisa ny fanahy masina ihany koa. Ao no izy ny apôstôly Petera. Mibebay ianareo. Ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azonareo fambianan-keloka ary andraisanareo ny fanahy masina. Batisa ny fanahy masina. Eo ihany koa mandray an'ilay 3 andro sy 3 alina famantarana. Amin'ny hoe iza ilay Kristy ivavahantsika. Ao koa masina ho ianareo izy Andriamanitra satria masina ho Jehovah Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra reo. Masina Andriamanitra reo, masina Kristy, ny fanahin'i Kristy no miasa ao anatintsika. Zay no mikasika an'iny zany famantarana zany iny. Amin'ilay hoe tempoly ny fanahy masina isika. Famantarana amin'ilay hoe tombo-kasen'Andriamanitra. Hoe ao anatintsika Andriamanitra. Ka eo moa zavatra anankiray zany raha mamitona kely ny zavatra hitantsika tany aloha dia zao raha manana ary zay rehefa izay Andriamanitra zany, ilay hoe délimitation zany, manana zay faritany zay Andriamanitra. Ka ao anatin'io refo io zany, ao anatin'io refon'Andriamanitra io zany ahafantarana hoe vahoakan'Andriamanitra izany isika. Ao anatin'io refon'Andriamanitra io zany ahafantarana hoe vahoakan'Andriamanitra isika zany. Ka raha manana refo zany Andriamanitra dia zao ny devoly koa zany manana ny refony. Inona ny refon'ny devoly? Le aty amin'ny Apokalipsy 7:13 vakitsika kely izy io. Apokalipsy 7:13. Apokalipsy 7:13 dia vakitsika ny andininy 4:40. Apokalipsy 7:13 dia ny andininy 4:40 dia ahoana izy ato. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo. Teneniny tsara, ny olona rehetra izy na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo. Na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tany anakavanana na eo amin'ny andrany avokoa. Zany hoe io zany tsy akanavaka ihany koa
fa na ininina toerana ara-tsosialy misy ianao dia rehefa tsy an'Andriamanitra zany ianao dia ny satana koa zany mampandray marika ianao ny olona rehetra ozy izy. Dia andininy fa 20 indro ny fahendrena aoka izay manatsaina isan'ny bibidio izy fa fanisan'ny olona izany ary 960 no isany izay manatsaina ozy izy aoka anisan'ny bibidio fa fanisan'ny olona izany ary 960 no isany. Manana marika zany bibidio. Raha manana ny faritany Andriamanitra zany na le hoe borina zany mametraka hoe ahoana ny refin'ny tempoly. Refeso ny tempoly hisao izay mivavaka ao anatiny izy. Dia misy famantarana zany izy io, dia le famantarana le hitantsika eo mitombo-kase dia mitovy ihany ny zavatra resahany zany eo mitombo-kase sy eo amin'ilay tempolin'Andriamanitra. Dia ireo zavatra voalaza teo ny hitantsika hoe inona ary ireo refin'ny tempolin'Andriamanitra ireo izay hitantsika teo mitombo-kase io. Dia ny satana koa manana marika izy, manana fahamaritana ihany koa izy zany, manana famantarana izy, manana ny tombo-kaseny izy, manana faritany izy. Fa ny azy ny faritany dia zao 960 ahoana indray koa mikasika an'izany zavatra zany. Dia ho hitantsika eo mikasika an'izay fa zao tsy ho resahantsika eto mikasika an'iny fa rehefa tonga any amin'ny Apokalipsy 13 zany tsika hiresaka mikasika an'izay. Tahaka antsika tonga tany amin'ny 7 resaka mitombo-kasen'Andriamanitra dia niresaka an'iny tsika ka tsy afaka hiresaka an'izay tsika raha tsy tonga any amin'ny 13 zany dia antsika no ahita izay zavatra zay. Fa na zany ianao mandray le marika an'Andriamanitra na ianao mandray ny marika any bibidia izany ka zao tsotra ihany ny valiny izay manana le marika an'Andriamanitra na ao anatin'le faritany-Andriamanitra izy no andrain'ny Kristy, izy no raisin'ny Kristy eny amin'ny raolanitra rehefa hidina amin'ny hery sy ny fahefana lehibe i Kristy. Dia hitantsika ohatr'izay io famaritana io zany dia zao hoe le tsy hoe famaritana fa le faritan'Andriamanitra io zany na le borina io zany dia zao hoe amin'ny fahafenona zany izy io satria ny an'Andriamanitra dia zao hoe isa amin'ny fahafenona ny an'Andriamanitra. Ohatrany hoe fiangonana 7, fanahy 7, tombo-kase 7, trompetra 7 na kintana 7. Io refin'Andriamanitra io zany amin'ny fahafenona io. Manana tombo-kasen'Andriamanitra io zany ianao ao anatin'le refin'Andriamanitra ianao. Ny bibidinina isa enina ny azy 960 isa tsy fahafenona ihany koa zany zay. Tahaka an'ilay hoe Jesosy iny maty zoma, maty amin'ny andro iny, maty amin'ny andro fahaenina, mitsangana amin'ny andro voalohany. Jesosy iny tompon'ny sabata, tompon'ny andro fahafito. Eo dia fahitana anao aiza ny toerana misy azy. Fianarana no ataontsika eto so dia misy tezitra indray. Fa manaraka le fianarantsika hoe ohatry ny ahoana ny fandehan'izay hatrany am-boalohany na rahantsika anazy. Fa tsika tsy miteny zavatra fotsiny eto miteniteny fotsiny hoe ianona zao dia ianona zao fa no hamarintsika tamin'ny tenin'Andriamanitra foana mikasika ny zavatra zay. Ka zao ary irositsika ny fampianarana dia andrefy zany tsika le tempoly dia izy io tempoly refesina io fa itsika moa io tempoly refesina io zany. Ka ny zavatra refesintsika dia zao hoe mitoetra ao anatin'le faritan'Andriamanitra raha ve tsika sa tsia. Dia ofitiantsika eto zany ny zavatra hitantsika tany amin'ny tombo-kase tsy jery raha tsy hoe amerina ny hoe tahaka ny jerentsika tany amin'ny tombo-kase tsika fa le zavatra essentiel no jerentsika eto zany hoe inona ny voalazana izy io. Dia tsy maintsy verina zany tsika hoe andrefy an'izay tempoly zay satria nisy ihany koa tsy naharaka an'ilay izy. Dia zao hoe ofitiantsika ny zavatra hitantsika hoe ho refesintsika ao anatin'le refin'Andriamanitra raha ve tsika sa tsy ao anatin'le refin'Andriamanitra. Dia zay mahatonga le tenin'Andriamanitra milaza ato amin'ny Korintianina faharoa, jerentsika kely ato amin'ny Korintianina faharoa inona ny zavatra teniny eo. Korintianina faharoa 7:10 dia ny andinin'ny fahadimy. Korintianina faharoa 7:10 dia ny andinin'ny fahadimy. Korintianina faharoa 7:10 dia ny andinin'ny fahadimy. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy.
dia nio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia izaho toetra ny tenanareo moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona no lavina ianareo izy eo zany zay mahatonga izy manao hoe mila mandrefy zany tsika satria tsika le tempolo refesana dia mila refesina zany tsika dia amin'inona ny andrefesana tsika inona zany ny fitaovana ampiasaina metatra andrefesana antsika dia le tenin'Andriamanitra zany no metatra andrefesana antsika le famantarana voalaza ao anatin'ny soratra masina zany no andrefesana antsika dia raha ijeran'izay famantarana izay tsika zany ao anatin'le hoe tomboka sen'ny fanahy masina amin'ny mahatempolony fanahy masina antsika dia zao mipetraka zany izy dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia misy mantsy milaza io fa maninona no refesina rehefa mandrain'i Jesosy dia ampy anay Jesosy Kristy fa ny apôstôly Paoly ara dia niteny manao hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia zany hoe tsy maintsy jerena zany zay tsy maintsy refesina zany zay sao dia mba efa any amin'ny tsy izy tsony ary zaty sao dia mba any amin'ny tsy izy tsony ary mieritreritra hoe mbola ao fa mety efa tsy ao tsony misy ange olona mieritreritra an'izany hoe za efa mavita manao an'izao za efa manao an'izao za manao an'izao dia hoe efa mitoetra ao anatin'ny finoana fa finoana pokaty donc tsy ianao zany maha-kristiana anao tsy maintsy mandiny tena mandrakariva ianao tsy maintsy mametra-panontaniana ianao indraindray ianao dia manontany za ny adaly sao dia mba adala dia rehefa jerenao amin'ilay tenan'Andriamanitra tsy adala ihany ka izaho tiako satria ohatrany tsy manao ny fanaon'ny hafa ianao maninona ny za manao an'izao ny olona manao an'izao dia mametra-panontaniana za ve adala dia rehefa refesinao amin'ny tenan'Andriamanitra tsy adala ka izaho dia izay le izy dia mila mandiny tena zany hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia izaho toetra ny tenanareo izy mila eprovena zany mpandalovina afo zany esorina ny taindrendrika rehetra mila epurena zany ianao dia hozy izy moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy raha olona tsy nilavina ianareo amin'ny mahatempolo ny fanamasina antsika dia ao anatintsika ingy Kristy dia rehefa refesintsika dia hoe mbola ao ara ve Kristy sa tsy ao satria rehefa ny olona hitoeran'ny fanahy masina dia ninona ny olona voadio voasasa tamin'ny rano madio hitoeran'ilay tomboka seny fanahy masina hita ao zany io famantarana io ka raha tsy ao anatinao io famantarana io fanahy masina io ve hitoetra ao anatinao ohatra fotsiny raisiko zany eo ny amin'ny resaka hoe fanavahana ny biby madio sy ny biby maloto hoe tsy azo ampidirina ny tempolin'Andriamanitra ny biby maloto dia ianao nefa mihinana biby maloto dia le fanan'Andriamanitra ve mbola mitoetra ao nefa ianao mametaveta le tempolin'Andriamanitra dia izay mila zany toetra sao dia mba efa tsy eo antsony ianao le Jesosy inonao ve le maty araka ny soratra masina le levina araka ny soratra masina sao dia Jesosy hafany eo mila zana toetra zany mila refesina zany fantatra hoe le Jesosy tena izy tokoa ty ato amiko ty le batisa natao taminao ve le batisa tamin'ny alalan'io Jesosy io raha zay zany io dia ao anatin'le refa ianao dia rehefa hita eo daholo zany reo famantaranareo voarefa ianao zany ao anatinao le fanahy masina tomboka sen'ny fanahy masina ianao dia hojerentsika raha zany anomboantsika anazy dia resaka tsika ny amin'le resaka hoe dimy zany na hoe apafolo karena izany manino tsika amin'ny resaka le hoe dimy na apafolo karena satria famantarana zany famantarana avy amin'Andriamanitra izy io dia raha mijery sika tany amin'ny testamenta taloha mikasika an'izy io zany dia nahitantsika anazy io hitantsika eo amin'ny tantaran'i Abrahama zany izy io nisy an'le hoe Melkizedeka mpisorona iny tonga nanatona ny Melkizedeka ka rehefa nanatitra ny apafolo karena taminy i Abrahama dia ahoana no nanamarinan'ny Melkizedeka ny amin'ny fanatitra ny amin'ny fafolo karena nanamarinan'ny Melkizedeka n'le fafolo karena izay naterin'i Abrahama dia hozy izy hoe Andriamanitra hozy izy no tompony lanitra sy ny tany Andriamanitra no tompony lanitra sy ny tany jerentsika kely angeto Genesis 4:10 andininy 9
hatramin'ny 7 Genesis 2:7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Melkizedeka mpanjakany Salema nivoaka nitondra mofo sy divay, ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avy indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe: hotain'Andriamanitra avy indrindra ny Abrahama, dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany, ary isaorana ny Andriamanitra avy indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Dia nomeny Abrahama azy ny ampafolon'ny zavatra rehetra. Hotain'Andriamanitra avy indrindra ny Abrahama, dia Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany. I Abrahama manatitra mpafolon-karena eo anatrehany Melkizedeka. Dia ahoana izy Melkizedeka? Hotain'Andriamanitra avy indrindra ny Abrahama, dia ny Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, tompon'ny lanitra sy ny tany. 14 dia nomeny Abrahama azy ny ampafolony rehetra hozy izy. Zany hoe i Abrahama manatitra ny ampafolony io zany dia manaiky fa Andriamanitra no manino ny tompon'ny lanitra sy ny tany. Amin'ny teny frantsay izy hoe le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany. Ka rehefa manatitra an'io zany ianao eo anatrehan'Andriamanitra dia manaiky ianao fa iza ny tompon'ny lanitra sy ny tany? Andriamanitra no tompon'ny lanitra sy ny tany. Ahoana izy amin'ny 12 ihany koa? Izao efa nanangatanana tamin'i Jehova, Andriamanitra avy indrindra izay nahary ny lanitra sy ny tany. I Abrahama tena manaiky hoe Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany ihany koa. Melkizedeka izay anaterana ilay ampafolony, mpisoron'ilay Andriamanitra avy indrindra izy, ilay nahary ny lanitra sy ny tany. I Abrahama manatitra ilay fafolon-karena manaiky fa any amin'iza no anaterany, tsy ho any amin'ny Melkizedeka no anaterany azy. Amin'ny mampisorona azy izy dia any amin'ny mpisorona no aterina ny ampafolon-karena. Fa Andriamanitra no omeny voninahitra, ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, isaorana ny Andriamanitra avy indrindra. Izy no nanaterana an'ilay ampafolon-karena izany. Dia ny zavatra hitantsika ihany koa dia zao hoe eo zany maneho an'ilay hoe raha manatitra ilay fafolon-karena zany ianao dia zay fotsiny mireconnaître zany ianao hoe iza ny tompon'ilay lanitra sy ny tany, satria izay ny antony anaterana ilay fafolon-karena zany. Satria izao rehetra misy atsika zao zany tsisy atsika zao na ndray aza, na ny trano ipetrahantsika, na ny akanjo izay anaovantsika, na ny rivotra ianantsika, na ny sakafo hoantsika zany, na ny asa izay omenantsika, Andriamanitra no manome antsika zany rehetra zany. Ka ho fanekena zany hoe Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra, dia izay no nanamarina ny Melkizedeka azy rehefa manatitra zany ianao fafolon-karena dia amin'iza no anateranao an'ilay fafolon-karena, ilay Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra, ilay tompon'ny lanitra sy ny tany. Dia rehefa hiditra teo amin'ny tany nampanantenaina ny zanak'Israely dia nampatsiahivin'Andriamanitra azy manao hoe tandremo fa ity tany ity dia any Jehova ity tany ity. Andriamanitra napiditra azy ireo amin'ny tany Kanana fa Andriamanitra dia nampatsiary hoe any Jehova io tany io. Leviticus 5:20 jerentsika kely. Leviticus 5:20 ny 7:20. Leviticus akaiky ihany tsika zany 5:20 ny 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tany tsy atao varomaty satria ahy ny tany, fa vahiny sy mpivahiny amiko ianareo. Ary ny tany izy tsy atao varomaty fa minino? Ahy ny tany fa vahiny sy mpivahiny amiko ianareo. Rehefa nampidirin'Andriamanitra tamin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia nafaran'Andriamanitra an'izay. Ka zay ilay izy hoe ho an'ny olona zany dia zay mihitsy ny olona miakapare zavatra, mieritreritra hoe ohatran'ny hoe ny fahaizany no navitany nanao ny zavatra, ny fahalalany sy ny hery ny aran'ny tanjany. Dia mieritreritra ho zinona ilay olombelona zany. Kanefa tsy fantany fa vahiny sy mpivahiny ihany angizy eto. Fa an Jehova ty tany izay ipetrahantsika ity, fa tsisy atsika io na ndray azy. Dia any amin'ny Salamana izy mbola miteny hoe an Jehova ny tany sy rehetra eo aminy izy. Ny tany sy ny poniny eo aminy izy. An Jehova izany rehetra zany.
fa tsisy atsika zany nandray azy any amin'ny salamo izy miteny an'izay zavatra zay de vokatra n'izay zavatra zay zany vokatra n'le filazana le hoe aniza ary le tany ipetrahantsika ty any Jehova le tany ipetrahantsika de zao mila ateritsika zany ny fanatitra sy ny fahafolo-karena eo anatrehan'Andriamanitra. Irekonesiavantsika fa izy no nahary atsika satria ny fahafolo-karena zany de zao zavatra masina ho an'i Jehova iny tsy azosika kitihana iny satria azy ny fahafolo-karena. Ny fanaterantsika ny fahafolo-karena zany de famantarana fa zao Jehova no nahary atsika. Tsika pindrana ihany eto amin'ity tany ity, mpivahiny ihany tsika eto. Levitikos 7:20 akaiky eo. Andininy 7. Levitikos 7:20 de ny andininy 7. Ahoana ozy izy? Zao no teneninazio. Andininy 7 de rehefa aveo toizantsika amin'ny andininy 2:30. Ary ny ampafolo ny vokatra rehetra eo amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny saha dia any Jehova, masina ho an'i Jehova izany. Eo le resaka fahafolo-karena. Tsika zany mieritreritra hoe rehefa mandray karama tsika na mandray vokatra avy amin'ny tany tsika de hoe atsika zany fa tsika nefa nolazaina teo fa vahiny sy mpivahiny tsika ary lazaina koa hoe any Jehova ny tany izay rehetra ho aminy. De amin'ny mampivahiny atsika zany de zay mitsy le izy araka le ten'Andriamanitra teo ary ny ampafolo ny vokatra rehetra eo amin'ny tany ozy izy na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny saha dia any Jehova. Aniza? Any Jehova. Tsy atsika zany iny ampafolo iny fa any Jehova de toy zany masina ho any Jehova izany. Ka raha any Jehova zany le ampafolony de lasa masina ho azy izy zany satria Jehova de masina. Zany hoe tsy hainao manatitra fahafolo-karena zany no mahamasina ny fahafolo-karena. Na hoe ianao ty ho atokako an' Jehova de lasa masina ty zavatra ty. Fa hatrany am-boalohany nanaovan'Andriamanitra azy de fa masina ho azy iny satria anizy iny any Jehova iny fa tsy atsika zany. Zany hoe zavatra consacré zany. Zavatra sacré. Raha vao zavatra natokana zany iny ho an'Andriamanitra de fa masina zany satria fa an'Andriamanitra iny fa tsy atsika zany. Masina ho an'i Jehova izany. Andininy 2:30. Ary ny ampafolon'ny omby na ny ondry na ny osy dia ny ampafolony zay rehetra mandalo eo ambanin'ny teny mpiandry ho masina ho an'i Jehova. Raha manana omby ianao na manana ondry masina ho an'i Jehova ihany koa ny ampafolon'izay zavatra zay. Raha manana tany ianao, manana vokatra ianao, manana omby ianao, manana ondry, manana osy ianao, ny ampafolony any Jehova zay satria any Jehova ny tany izay rehetra eo aminy. Betsaka no milaza mantsy manao hoe zany fahafolo-karena zany efa tany amin'ny lalàna no misy an'izany. Fa tsika miresaka ny Abrahama ange ny zavatra niresahantsika teo. Mbola tsisy ny lalàn'ny Mosesy tamin'izany fotoana zany de efa nisy zany resaka hoe fahafolo-karena zany. Mbola tsisy ny rindra na hoe ordre d'Aaron satria amin'ny rafitra ny Aaron zany no anatin'ny mpisorona i Aaron sy ny taranany i Aaron no anaterana ny fahafolo-karena. Talohan'ny Aaron de efa nisy mpisorona Jehova, Melkizedeka. Any no anaterana ny ampafolony. De ozy koa tsika eny ka ty arina ange tsy hisy tsony. I Aaron ange mpisorona be tao anatrehan'Andriamanitra fa manontany atsika iza ny mpisorona be atsika amin'izao fotoana zao zavatra nianarantsika teto zany. Ary ny resahantsika betsaka tany amin'ny tombo-kase i Kristy no mpisorona be atsika. Manaraka ny rindran'izy, manaraka ny rafitra ny Melkizedeka. Ka raha i Abrahama raha nanatitra ny ampafolony teo Melkizedeka, ahoana ny tsy hanaterantsika ny ampafolony eo anatrehan'i Kristy? Ahoana ny tsy hanaterantsika an'izany? De raha te hijery lalantsika mikasika an'izay hoe ahoana izay mikasika an'ilay hoe ordre ny Melkizedeka zay sy ny ordre d'Aaron de miverina kely tsika ny amin'ny tombo-kase miresaka an'izay zavatra zay. Jerentsika ty amin'ny andininy 430 any koa inona koa no voasoratra amin'ny andininy 430. Mikasika le resaka le hoe satria lalàna mantsy no nomena teo zany mikasika le hoe ny ampafolony vokatra rehetra amin'ny tany ozy izy na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny saha de any Jehova, masina ho an'i Jehova izany.
ny ampafolony biby fiompy ihany koa izy dia any Jehova ho masina ho an' Jehova izany dia adiny 730 dia izy ireo no didy izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy ho amin'ny zanak'Israely teo tendrombohitry didy nomena zany ireo nasenany tarebany zanak'Israely aty amin'ny Levitikos satria fa eo amin'ny lalan'ny Mosesy fa i Abrahama nefa mbola tsy teo amin'ny fotoana io mbola tsy nahita an'izany hoe lalan'ny Mosesy zany satria i Abrahama dia talohan'ny Mosesy dia efa nandohany zany fafolo-karena zany Abrahama. Jakoba ihany koa dia nandohany zany fafolo-karena zany. Ka raha fantatsika zany hoe iza le mpahary atsika hoe pindrana sy mpivahiny antsika eto amin'ity tany ity zao manome voninahitra ny mpanjakany mpanjaka io manaisitra an'io ampafolony io atokantsika ho an'i Jehova satria azy io arak'ilay teneny teo efa masina ho azy io satria an' Jehova iny fatsatsika zany aty amin'ny satria lalàna nipetraka teo amin'ny zanak'Israely zany dia hita ihany koa iny taty amin'ny testamenta vaovao zany mbola nanao an'izay ny zanak'Israely tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia mbola nanao an'izay mihitsy ny zanak'Israely tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ohatra raisintsika fotsiny eo amin'ilay fanoharana nataon'i Jesosy Kristy mikasika an'ilay mpamory hetra sy ilay levita anankiray izy io na fariseo na fariseo anankiray samy mivavaka teo amin'ny tempolo izy ireo dia rehefa nivavaka le fariseo dia ahoana ozy izy zaho izy izy dia manatitra ny ampafolony rehetra izy izy eto anatrehanao izy izy zany hoe hany zany any amin'i Jesosy dia manaraka le lalàna tokoa zany zanak'Israely manatitra an'io ampafolony io zany fa raha ohatra zany ianao ka mitazona an'io fafolo-karena io zany dia zao ny valin'izay zany manino malhonnête ianao zany mpangalatra zany ianao satria maka zay tsy hanao zany ianao amin'izay fotoana zay satria akoatra an'Andriamanitra zany dia tsisy mahazo mampiasa an'io fafolo-karena io satria an'Andriamanitra io ka rehefa manatitra an'iny tsika dia manatitra zay azy zany tsika tsy ny atsika kory ary no omentsika azy fa ny anazy no aterintsika ho azy satria efa azy iny hatrany am-boalohany satria natokan'Andriamanitra ho azy iny arak'ilay teneny teo pindrana sy mpivahiny zany tsika ka alohany zany tsika maninona alohany tsika zany mampiasa ny revenu atsika na ny vola azontsika amin'ny omby io na vola azontsika amin'ny vokatra io na vola azontsika amin'ny karama atsika zany dia inona ny zavatra tokony atao voalohany manome voninahitra an'Andriamanitra tsika mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fanaterantsika izay an'Andriamanitra dia ny ampafolony izany ary zany mihitsy ny teneniny ato satria arak'ilay teneny teo raha mitazona le ampafolony ianao dia mangalatra amin'Andriamanitra ianao Malaki toko fahatelo andininy fahavalo jerentsika kely mikasika an'izay Malaki toko fahatelo ny andininy fahavalo Malaki toko fahatelo ny andininy fahavalo Androban'Andriamanitra va ny olona no mandroba ianareo nefa hoy ianareo amin'inona moa no androbanay ianao amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra voaozina amin'ny ozina ianareo nefa izao no robainareo dia izao ianareo rehetra izay firenena izao dia ahoana izy Andriamanitra entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho amin'ny trano firaketoko mba hasikanina ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany ho Jehova tompony maro raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy hozy Andriamanitra eo amin'ilay andininy fahavalo androban'Andriamanitra va ny olona no mandroba ianareo izy nefa ho ianareo amin'inona no androbainay ianao dia hoe amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra andininy fahasivy voaozina amin'ny ozina ianareo nefa izao no robainareo dia izao ianareo rehetra iray firenena izao ka raha vao mitazona zany an'io fahafolo-karena io zany ianao satria tsy hanao io fahafolo-karena io dia manao mandroban'Andriamanitra zany itsika mametratsika fa amin'inona no androbaina ianao amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra rehefa tsy manatra fahafolo-karena zany dia mandroban'Andriamanitra satria nao tsy hanao iny zay ny dikany fa an'Andriamanitra ilay fahafolo-karena ilay fanaterana ny fahafolo-karena zany dia zao hoe tsy hoe fiantsoana ho amin'ny resaka hoe
fankasitrahana na hoe fanaova-tsoa hoe ohatrany hoe ahoana mo filazan'zany hoe ohatrany hoe tsika manao don zany ohatrany hoe manao fanampiana amina ma hoe manampy olona mahantra na sahirana na hoe manao asa soa ny fafolo-karena zany tsy resaka hoe asa soa io fa ny fafolo-karena dia an'Andriamanitra ny fafolo-karena satria anazy ny zavatra angatan'Andriamanitra omeo ana le anahako io fahazajazomina an'Andriamanitra iny fa tsy mila hoe reconnaissance noho ny zavatra nataon'Andriamanitra anahy dia mba anatitra n'ity zavatra ity izay zavatra zay dia inona re fanatsitritrapondray zay zavatra zay zany fa tsy ampafolony zay zavatra zay satria misy olona miteny hoe za nge tsy mila manao fafolo-karena tsino satria za efa manao an'izao efa manao an'izao efa manao an'izao tsisy ifandraisan'izay mihitsy le izy fa ny fafolo-karena dia an'Andriamanitra iny ary ny angatan'Andriamanitra antsika dia zao hoe no anomezantsika izay efa an'Andriamanitra zany zay efa anazy natokana ho azy ny fafolo-karena ihany koa nefa dia zao hoe hitarian'Andriamanitra ny finoantsika zany mba hitondrana mba hatonga atsika ho amin'ny fahafenona eo anatrehan'Andriamanitra eo zany ahitana hoe mino an'Andriamanitra marina venao matoky an'Andriamanitra venao be deaibe ny olona tsy matoky amin'ny resaka fafolo-karena io matahotra ny apitso nefa eo zany tena ahitana ihany koa hoe matahotra an'Andriamanitra marina venao mino ny heriny sy ny fahefany venao satria ilay fafolo-karena teo dia zao hoe misy fitahiana ao anatin'ilay teny mikasika ilay fafolo-karena teo eo amin'ilay andininy fafolo izy hitantsika an'iny entonareo ny fafolo-karena rehetra eo amin'ny trano firaketako izy mba hasikanina ao trano ary izaho toetra amin'izany io Jehovah tompony maro raha tsy hovahako anareo ny varavaran'ny lanitra Andriamanitra zany dia miantso mihitsy izaho toetra amin'izany rehefa hoentinareo fafolo-karena raha tsy hovahako anareo ny varavaran'ny lanitra raha matoky zany ianao io le tenin'ny Kristy manao hoe zay matoky amin'ny kely ataoko mpanapaka ny be dia tsy ritra ny fanaova-mofonao Andriamanitra no miasa mitantana anao fa raha ianao indray mirimbelona nefa satria mandroba zany ianao eo nge ianao zany raha vao mitazona zavatra tsy ianao zany dia mitondra inona zany ianao mitondra ozina nge ianao e izay mahatonga le teny eo amin'ny andininy fahasivy manao hoe voaozina amin'ny ozina ianareo nefa izao norobainareo dia izao ianareo rehetra iray firenena zao zany hoe lasa ozina zany ny fitazomana an'izy io mahavoozina io zay mila tandremana izy satria raha zavatra tsy hanao zany nge dia alainao akeriny zany dia raha ninona zavatra tsy hanao ka alainao akeriny dia mitondra iny zay mitondra ozina foana zay zavatra zay satria an'Andriamanitra zany io fafolo-karena io ny fahatakarana tsara ny resaka hoe fafolo-karena zany dia tsy resaka hoe fombafomba ara-pivavahana hoe satria za manao an'izao dia zao zany ny tokony valin'izay zavatra zay inona moa le resaka le hoe le resaka hoe legalisme ny tiako ny esahana eto zany hoe ny fanaterana fafolo-karena zany tsy resaka hoe legalisme le legalisme dia hoe raha ohatra ka mandony fafolo-karena dia mahazo ny plasiko any amin'ny lanitra ako tsy kotianao amin'ny fafolo-karena Andriamanitra hoe satria ianao manaritra fafolo-karena dia ho azonao ny lanitra an'Andriamanitra iny obéissance no angatan'Andriamanitra aminao amin'iny hoe ateriny fafolo-karena dia manino ianao manaiky ianao makatò le tenin'Andriamanitra manaritra zany satria an'Andriamanitra ty fa tsy hoe raha mandohany tia dia amin'izay mba ho azoko ny lanitra tsy resaka legalisme mihitsy ny resaka fafolo-karena fa resaka obéissance io fanarana ny tenin'Andriamanitra hoe ataovy ny fafolo-karena atero anatrehako izany ary ny fafolo-karena ka ny tenina teo dia zao hoe une déclaration de foi ny fafolo-karena fanehoantsika ny finoantsika n'Andriamanitra fa izy no nahary ny lanitra sy ny tany ary ny finoantsika efa manao mpivahiny sy mpindra ihantsika eto amin'ity tany ity ka anazy io fa tsy atsika io ampafolony io ny angatahany amin'ny revenu antsika rehetra amin'ny fidiram-bolantsika rehetra izany ary fanehoana ity ivelany zany izy ny finoantsika fa hoe mino an'Andriamanitra velona ihany koa tsika ny fanaterantsika anazy io dia fahatokitsika sy finoantsika hoe Jehovah no Andriamanitra
pirofony finoantsika zany zay zavatra zay satria be deabe nge ny olona milaza manao hoe za mino an'andriamanitra firy enontsika foana zany mino an'andriamanitra mino an' jesosy kristy nefa aiza ny fanehoan'ny finoany ny tenin'andriamanitra hita pirofo mivangana eo amin'ny fiainana isan'andro fa izy tsy hita zay misy arany sasa manatra fanatitra ny ampiangonana dia matetika le majinika kely iny foana anao rotsaka ao rainandray izy mitsapaposy any efa tonga kaiky fanaterana fanaritra eo izy tsy hita le izy le 100 000 indray ny lasa tany nieritreritra nefa le ariary zato ny tokony refa lasa le 100 000 ny lasa satria mangamanga koa le ariary zato amin'izao raha tsy diso keo vo tena mangaika lasa le ariary zato le ty lasa le 100 000 le ty le 20 000 ariary eo vo mitaraina hoe ahoana satria nahoana tsy eo le firesaka finoana rehefa manatitra fanatitra zany dia tangam-posy ny anterina any ohatrany hoe niambokambok kely majinika zany ve fitiavanao an'andriamanitra dia nefa ireo mangataka hoe taio andriamanitra ianao raha tsy matoky amin'ny fanatitra sy ny fahafolo-karenako ahoana zany akory tsy midika araka le teneniko teo hoe legalisme hoe mba afan'andriamanitra amin'ny tany any dia tena anatitra be androany fa nga andriamanitra fidinao vola koa andriamanitra koa tsy fidinao vola satria misy olona mieritreritra n'izany mihitsy manampy ny fiangonana mba ahafahako hidirako ny lanitra andriamanitra tsy fidinao vola zany satria nao any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy ary na ny arena zay misy amin'izao tontolo izao ary dia tenen'andriamanitra mihitsy manao hoe izy no manome an'ireny arena reny ka zao zany ny zavatra tiana resana amintsika dia zao hoe aoka tsika anaraka an'andriamanitra andeha eo amin'andriamanitra araka ny fahatokiana sy ny finoana satria ny fanaterana ny fanatitra sy ny fahafolo-karena zany dia zao avy amin'andriamanitra izany fa tsy hoe avy amintsika hoe vokatry ny fotsika dia aterintsika le izy fa andriamanitra mihitsy no mandidy ny anaterantsika amin'izany satria an'andriamanitra izany dia jerentsika ty amin'le Deutéronomie 9 miresaka amin'le resaka hoe ny arena zay azo satria zay le teneniko teo hoe andriamanitra no manome an'izay izy no manome an'ireny arena reny aza mieritreritra hoe noho ny faindreko na noho ny fahalalako fa na io fahalalànao sy ny faindrenao ry mbola andriamanitra koa no manome an'io zany zavatra rehetra zany zay makasika ny fiainantsika dia tadio fa andriamanitra no manome an'izay Deutéronomie 9:7 dia ahoana izy izy eto Deutéronomie 9:7 ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoroiko izao arena izao esory ao zany zay zavatra zay esory anatinao zany fomba fisainana zany hoe ny tanjako ny fahalalako ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoroiko izao arena izao movy ny jentilisa tsy manao an'izany ary rehefa manan-karena iny jentilisa tena miavinavina ary manitsakitsaka manao tsinitsinina olona satria mihevitra izy hoe no ny heriny sy ny tanjany nazony izany fa hoana izy amin'ny 9:7 fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery ahavory arena mba ahory ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao zany hoe na io hery io ary zany hoentinao miasa azahoanao vola azahoanao arena dia tadio fa Andriamanitra ange nanome anao anio fa rehefa esorinao amin'Andriamanitra io fahasalamana io inona ny vitanao tsy mavita ny inona ianao dia amin'ny zavatra rehetra zany dia tokony mireconnaître an'Andriamanitra ianao hoe avy aminy zao rehetra izao ka tsy tokony ho adino mihitsy zany ny fanokanana an'io resaka hoe fahafolo-karena io zany eo amin'ny fiainantsika zany andavanandro voatonga ny fandraisam-bola dia efa atokanao iny satria misy zavatra masina ao anatin'iny volanao iny anatin'ny karama iny misy an'le mpafolo iny satria efa masina de nature zany iny masina tsy hoe fanateranao niny any ampiangonana ny mamasina an'iny fa mbola vo tsy nampiasainao iny dia efa masina ho azy iny satria an Jehova zany iny aiza indray zany no anaterana ny fanatitra sy ny fahafolo-karena nefa aiza no anaterana ny fahafolo-karena any amin'ny tranon'Andriamanitra no anaterana ny fahafolo-karena any amin'ny toerana iangonana no anaterana fahafolo-karena any amin'ny toerana izay hiatsona ny anaran'Andriamanitra any no anaterana ny fahafolo-karena
jereo aty amin'ny Deutéronomie toko faharoambe folo izy miteny an'izay eo akaiky io ihany zany. Deutéronomie toko faharoamben'ny folo ny andinin'ny voalohany. Ahoana ozy izy io? Vakitsika kely izy io. Izao ny didy sy fitsipika izay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ny razanao anao holovana amin'ny andro rehetra iainanao ambonin'ny tany. Dia andinin'ny fahadimy, ahoana ozy izy? Fa ny tany izay ho fidin'i Jehovah Andriamanitra reo amin'ny firenenareo rehetra asiany anarany sy honenany no ho atononareo sy alehanareo. Aiza no andehanantsika izy? Fa any amin'ny tany izay nofidin'i Jehovah Andriamanitra reo amin'ny firenenareo rehetra asiany anarany sy honenany no ho atononareo sy alehanareo. Andinin'ny fahaenina, ary ihany no hitondranareo ny fanatitra doranareo sy ny fanatitra hafa latsa-dra sy ny fahafolo-karenanareo sy ny fanatitra sandratry ny tananareo sy ny fanalam-boadinareo sy ny fanaty sitrapo ary ny voalohan-teraka ombonareo sy ny ondry amanosinareo. Aiza no anaterana ilay fahafolo-karena? Any amin'ilay toerana voatokan'i Jehovah io zany no anaterana ilay fahafolo-karena. Any amin'ny toerana izay hiatsona ny anarany, any amin'ny toerana izay hiangonana. Any no anaterana ny fanatitra rehetra ozy izy sy ny fahafolo-karena izany. Andinin'ny fahaenina, ary ihany no hitondranareo ny fanatitra dorany sy ny fanatitra reo hafa latsa-dra sy ny fahafolo-karena sy ny fanatitra sandratry ny tananareo sy ny fanalam-boadinareo sy ny fanaty sitrapo ary ny voalohan-teraky ny ombonareo sy ny ondry amanosinareo. Dia izy io toerana io, raha tena amin'ny testamenta taloha zany ny jerena dia eo amin'ny tabernakely no anaterana an'io, satria eo no ametrahan'i Jehovah ny anarany, eo ny toerana iangonan'ny zanak'Israely, eo ny toerana tendren'Andriamanitra anaterana an'izany. Tamin'ny andron'ny mpanjaka Salomona dia teo amin'ny tempolo anaterana an'izany. Aty amin'ny testamenta vaovao aiza no anaterana an'izany zany? Ny fiangonana tsisy hoe fiangonana dehibe ohatran'ny fiangonana katolika na fiangonana protestant. Tamin'izany fiangonana dia église de maison ny fiangonana tamin'izany amin'ny toerana izay angonana amin'ny renina anaterana ny fanatitra sy ny fahafolo-karena zany. Amin'ny lieu de culte amin'ny toerana izay hivavahana zany. Dia arak'ilay teneniny teo vakitsika teo amin'ny Malaki teo ilay izy raha iverenantsika kely eo amin'ny Malaki toko fahatelo andinin'ny fahafolo. Ahoana izy eo Malaki toko fahatelo andinin'ny fahafolo? Raha raisika kely eo amin'ilay Malaki toko fahatelo andinin'ny fahafolo. Ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana izy? Entinareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko. Eo no ajanontsika ilay izy. Entinareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko izy. Aiza ny tondrany? Eo an-tranon'i Jehovah ny tondrany ilay fahafolo-karena izany. Dia rehefa manatitra an'io ianao amin'ny tranon'Andriamanitra dia iza no mandray an'iny fahafolo-karena iny eo amin'ny tranon'Andriamanitra? Any amin'ny Nehemia toko fahafolo andininy valo amby telopolo ny jerentsika. Nehemia toko fahafolo ny andininy valo amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mba hitondrana eo an'ny mpisorona koa ny voalohan'ny kobanay voafetafeta sy ny fanatitra sandratry ny voaloham-bokatry ny hazo rehetra sy ny ranom-boaloboka ary ny diliolo any amin'ny efitrano ao an-tranon'Andriamanitsika ary ny ampahafolo ny vokatry ny taninay ho an'ny Levita, fa ny Levita no mpandray ny fahafolo-karena eny an-tanàna rehetra akaiky ny fambolena. Iza no mandray ny fahafolo-karena? Ny Levita no mandray an'iny eo amin'ny tranon'Andriamanitra. Rehefa tonga zany tsika manatitra ny fanatitra na ny fahafolo-karena dia ny Levita no mandray an'izay eo amin'ny tranon'Andriamanitra. Andininy fahasivy amby telopolo. Rehefa manatitra an'iny zany ianao dia ny dikan'izay dia zao tsy manadino ilay tranon'Andriamanitra tsika. Tsy fanaterantsika zany ny fahafolo-karena eo tranon'Andriamanitra dia fanadinoantsika ilay tranon'Andriamanitra. Dia izay no mahatonga azy miteny eto amin'ilay andininy fahasivy amby telopolo manao hoe ary izy mpisorona anankiray taranaka Arona ozy izy hiaraka amin'ny Levita raha mandray ny fahafolo-karena izy. Ary ny fahafolo-karena dia hoentin'ny Levita miakatra ao tranon'Andriamanitsika ho ao amin'ny efitrano ao trano fitehirizan-drakitra. Dia eo amin'ny andininy fahefapolotsika dia eo amin'ny tapany farany eo dia inona zavatra tesiny? Ary tsy afony tranon'Andriamanitsika izahay
zany hoe le fanaterana le fanatitra sy fafolo-karena eo amin'ny tranon'andriamanitra zany zao dia tsy fahafoizana zany le iny le tranon'andriamanitra zany io. Zay mahatonga hoe hoentinareo ny fafolo-karena sy ny fanatitra izy mba hasikanina ao amin'ny trano fireketako. Ka raha tsy mitondra ny fafolo-karena sy fanatitra io zany tsika dia manadino le tranon'andriamanitra zany tsika amin'izay fotoana zay. Manadino le tranon'andriamanitra tsika amin'izay fotoana izay. Dia izay no mikasika an'iny zany tapitra ihany koa ny fotoanantsika. Tapitra ny fotoanantsika fa dia hotohizantsika amin'ny lesona manaraka ny lesona. Amin'ny lesona manaraka zany efa vitantsika eo amin'ny lesona manaraka fitiantsika le izy. Dia hiditra indray tsika hoe inona ihany koa ny tomboka se manaraka indray ny amin'ilay resaka hoe fandrefesana ny tempoly izany. Fa fitiantsika amin'ny lesona manaraka izay. Hivavaka tsika ry. Tomporay masina sy tsara indrindra, misaotra raha io. Raha afaka mbola mianatra amin'ny teninao sy nandiniky izany izay tamin'ny teny ity. Manamasinana ireny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana. Dia aoka raha ny fanahinao ny anamasina ny amin'ny teninao. Da io izay raha io amin'ny andro izay hatrehana indray manaraka io. Aoka ny sitraponao ny tanteraka fa tsy nenay. Na amin'ny asa mandraranay, na amin'ny fianarana, na amin'ny izay mahasana ny fiainanay na ny fivelomana. Dia aoka ny sitraponao ny tanteraka raha io. Aoka ny fahatahorana anao no hitoetra anatinay. Dia ilaina mandrakizay ny anaranao raha. Amin'ny anaran'i Kristy ny andratanay izao vavaka izao rehetra eto anatrehanao. Alleluia. Amen. Dia manao velomantsika, Tompo ilay tasy hitantanantsika. Baibai daholo tsika rehetra.